Mbola ao anatin'ny fifampidiniana tanteraka kosa ny fitondram-panjakana sy ny mpitantana ny orinasa Sukoma ao Morondava mba hitadiavana vahaolana maritra ao an-toerana hanao fidinana ifotony atsoatsy ny mpikabana ao amin'ny gouvernemanta aoriany fanadihadiana samihafa tanterana amin'izao fotoana izao. Mbola ao anatin'ny fampiresahana tanteraka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina sy ireo mpitantana ny orinasa Sukoma any Morondava. Ahafahana mamaritra ny fifanarahana azo atao ahafahana mamerina ao anatin'ny fotoana fohy ny fisokafan'ny ozinany toerana hoy ny ministra Narson Rafidimanana. Indemnisation rehefa misy hoe diso ny anankiray dia miindemniser ny anankiray izay manany marina. Izay ny indemnisation. Fa kosa mbola eo andalam-piresahana antsika. Eo mbola miresaka. Io mety tsy miteny aho hoe diso ny parti gasy na diso ny parti zao. Eo andalam-piresahana zany tsika mandinika izay texte ny contrat izay napetraka tamin'izany hoe inona moa contrat nameny fanjakana gasy androso no mitantana ny Sukoma reo mitantana ny usine de sécurité any Morondava eo. Mbola manana toerana hafa koa mbola tantanindreo sinoa reo inona ny contrat natao tamin'izany fotoana zany rehefa hitatsika amin'ny lalàna rehetrarehetra eo antsika efa mandeha amin'ny négociation amin'izao fotoana zao mifangatahana ny zareo ohatra mifangatahana olona rehetrarehetra fa tsy midika akory ny fa hoe izay mangataka dia mahazo. Atao aorian'ny fidinana ifotony ataon'ny ekipa teknika avy amin'ny ministera tompony andraikitra sy ny primature dia ho any an-toerana atsoatsy ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta mba hisoroana ny fiverenan'ny tranga toy ny seho tany Morondava dia misy ny fepetra raisin'ny ministera tanjona ny arovana ny tontolon'ny fampiasam-bola eto Madagasikara amin'ny ankapobeny araka ny fanamarena andriamatoa minisitra trany. Zay zavatra zay matomatesanay ato amin'ny ministeran'ny industrie tsy tena zay hoe manana norme farany ambony ndreo orinasa zay tonga eto fa kosa voalohany indrindra dia respect des êtres humains, respect andreo mpiasa malagasy zay miasa amin'ireo orinasa reo. Respect zany anisan'ny zavatra maromaro na fandoavana ny kinapisan'ireo olona reo, fandoavana ny karama amin'ny ara-drariny, fandoavana ny zavatra maromaro zay apetrakatsika zany rehetrarehetra zany tsy maintsy alohan'ireo orinasa tonga eto amintsika dia manaraka an'izay respect zay aloha. Zay respect international. Zay respect zay tsy hitana international fa fanajana zoma malagasy. Zany rehetrarehetra zany dia apetrakatsika mazava tsara alohan'ny atongavan'ny orinasa akoatran'ireo hafa zay tonga eo. Zay efa mipetraka eo dia tokony hanaraka an'izay respect rehetrarehetra zay. Noraisin'ny ministra ny indostria teto amin'ny Biraony teto Antaninarenina omaly ny ambassadeur-ny Chine miasa eto Madagasikara Andriamatoa Yang Ming. Voaresaka tamin'izany moa ny mikasika ny raharaha Sukoma Morondava sy ny famafisana ny fiarah-miasan'ny gouvernemanta sinoa sy malagasy ka hojerena ny fomba hisarian'ireo mpandraharaha sinoa ho avy eto Madagasikara.